Isabel Camila
Ry avako malalahitra amin'ny tompo, alahady 20 ny volana aprily, taona 2020, alahady 2 manaraka ny Pasika, ary alahady izay mbola ibanjinantsika ny lohahevitra amin'ity volana avrily ity izay ombonantsika eo amin'ny sahany FCKM ny hoe ny hery ny fitsanganan'ny tompo. Ry avako ampoina ao amintsika manakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy avy tompontsika. Amen. Aoka hitsangantsika ry avako hidera sy hanome voninahitra ny tompontsika. Ny salamo 190, ny andinin'ny vavalo ka hatramin'ny 220, dia ny hira 770, ny andinin'ny 1 sy ny 9. Dia ovakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny salamo 190, ny andinin'ny vavalo hatramin'ny 220. Misaora n'Andriamanitsika firenena, ary asandrako no fifilerana azy, izay mampivoatra ny fanahitsika amin'ny fiainana, ka tsy mamena amin'ny tompontsika angozozo. Efa nizato anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny, fa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta mavesatra teo am-palahanay ianao, efa nampandea ny olona hanitsaka alohanay ianao, nandeha namaky ny afo ny ranoray, fa nitondra anay nivoaka ao amin'ny fitahina matetika ianao. Amen. Tompon'ny tompo rehetra ianao, mpanjakan'ny mpanjaka rehetra ianao, midera sy mankalaza anao zay, manome voninahitra anao manoloana ny fiandriananao, manoloana ny halehiben'ny herinao, manoloana ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny asan'ny fanomasina izay mibitsika aminay tsirairay avy, mahatsy tafandronandry anay ary amin'ny tokantranonay tsirairay avy ihany. Atongavanay eto amin'ny masina izao, iombonanay ambavaka ary indrinay amin'ny tsio amantaranay izay sitraponao Andriamanitra. Mangataka ny fanomasina tompo. Ny fanomasina no hamonjy izao tempolo masina izao,
ny fanoa masina no sakao feno sy manontolo aminay tsirairay avy mba hampanjary tanolonaka ny fomampananay azonay mampolo loatra ny fiderana sy ny fankalazananao indrindra ny amantaranay izay sitraponao tianao iainanay tianao velomanay aoka tompo mba hoanitra kasika eo anatrenao izay rehetra mioronay sy tanterana eto ary tsisy alamaina eto zay raha tsy efa nahatsapa ny herinao n'Andriamanitra izay miantso anay amin'ity fotoana ity. Ny amin'ny Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana no hanatanterana izany afaka izany misaotra ray. Amen. Petraka ianam-piavako. Aorian'ny fanamarana ny sapon'Andriamanitra viavako dia mihira fa 700 ny andeliny voalohany ihany. 700 ny andeliny voalohany ihany. Rehefa rehefa mihira sapon'Andriamanitra tahaka izao isika dia tsara mandrakariva fa manana an'izay sitrapony tiany hambarantsika Andriamanitra roa eny ampananjana viavaka. Ary eritrereto tsara izany sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika izany. Hoy ny ambarantsora masina amintsika. Koa raha niarana nisangana tamin'ny Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra nimbony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tany ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra nimbony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miantona amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia miseho aminy io amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoana ny tenanareo rehetra izay ety an-tany dia ny fijangajangana, ny faharotona, ny firetam-po, ny fanirian-jaty ary ny firenana dia ny fanompontsampy izany. Izany so no nalenareo fahiny fonombola velona tamin'ny ianareo. Izany no teny tokontsika viavako sambatra ny mahitsy lavana dia mandeha ny lalàn'Jehova sambatra ny tanana ny tena-veny mandady azy ny fony rehetra. Amen. Sitrapon'Andriamanitra miara-mety isika fa tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany dia hifona sy hiaiky ny tsy fahafateransika eo anatin'Andriamanitra isika hivavaka isika eo. Ry Andriamanitra tompo be fitio, misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao fa nampafantarinao ny sitraponao izay tianao iainanay, tianao ivelomanay. Kanefa mahatsiaro izay tompo fa menatra manoloana izany sitraponao izany. Fa toa mbola iainanay ny fijangajangana, ny faharotona, ny firetam-po, ny fanirian-jaty ary ny firenana dia ny fanompontsampy izany. Ry tompo Andriamanitra io, manoloana izany tsy fahafantarana ny sitraponao izany, mifona aminao izay, ry tompo Andriamanitra io.
mamelany hirokay ary Jesu Kristy ilay tonga olombelona, tonga ota ho anay, tonga ho famelany heloka ho anay. Nonga tany indrindra izany famoram-po avy aminao, Andriamanitra izany. Vonotombo ny fahatsoanay, sasao madio zay mba ho afa-keloka. No ny amin'ny Jesu Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, ilay famonjena sy fanadiovana ho anay. Io ray tompo fa afaka mamindra fo aminay ianao, afaka mamela ny helokay ianao. Misaotra tompo. Amen. Mira telo sy efajato ry amiko no azatsika mira telo sy efajato. Tsara malagreo fa afaka mamindra fo amintsika Andriamanitra, afaka mamela ny helontsika Andriamanitra. Mitsangana riavako, mitsangana hanay tempo-amena heloka izay hatotra Andriamanitra ho antsika. Riavako sy raramasina amintsika. Raha isika tsy manana ota isika dia manota tena ary marina tsy atao anatintsika. Raha isika tsy nanota isika dia mampandanga Andriamanitra. Ary ny teniny tsy atao anatintsika, fa raha miaiko ny fataontsika kosa isika dia mahatoko sy marina Andriamanitra ka mamela ny fataontsika sy manadimo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesu Kristy tompontsika izay nahazoantsika fihavanana ankehitriny. Koa amin'ny anarany ary milazana aminao hoe voavena helokao mandehana amin'ny fiadanana ny tompo momba anao. Sambadalina
antsika afaka namena ny hirontsika raha mahatsiaro ovela ely feronarevako dia hanambara finoantsika ao anaty Andriamanitra sy ao anaty fiangonana namantsika isika. Ny fanekam-pinoana anarana faefatra no imonantsika, ny fitarika no hitarika izany ary ny fiangonana no hamaly araka izany. Manambara ny fontsika amin'ny Jesosy Kristy isika revako dia araka ny tenin'ny Jaona Manao Batisa hoe izay manesitra fahotana zao izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe petraka isika. Isika zay sady voantso no masina vampitombona amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voalohany dia isaorantsika Andriamanitra nahatratrarantsika ny izao fotoana izao tsy adino zany misaotra an'ireto teknisiana sy reto zava-maneno zay avy ao amin'ireny fiangonana Paimanga zay nentina anafahana n'izao fotoana zao dia makasitraka sy makatelona indrindra anareo avy ao amin'ireny vohatra ny fiangonana. Misaotra betsaka tompoka dia omena Andray aman-dreny ny fitenenana. Misaotra tompo. Misaotra ny sekretera isika revako mampafantatra antsika ny vaovao mahakasika ny fiangonantsika dia ampena revako ny fisaorana ny departement fiangonana ny fandrontana rehetra ary nahafahantsika mampita izao fampavavana izao amin'ity alahady fahateroapolo volana avrily ity mba ho hitan'ny namantsika no fianakaviantsika ny vahoaka kristiana rehetra mba ahafahantsika mifandraisilahatra ny amin'izany asan'Andriamanitra izany. Araka nambara teo telo taona zao no nijoroany izao fiangonana izao ary mbola tsy vita ny tilikambo mbola eo mpanavaozana sy ao mpanantsarana izahay amin'ny roataona manaraka ny antara koa raha misy ny fanampiana avy amintsika namana mpiray finoana anareo manaratanana dia afaka mandray izany zahay azonareo rehefa mivola ohatra 4 roapolo ohatra telo 4 034 22 003 44 na 032 50 224 26 na 033 11 344 51 dia isaorana sady ry avoko ny amin'izay fahatserovanareo ny asarobitiny zany asan'Andriamanitra iombonantsika sy mitanterahantsika izany. Mankasitraka ry avoko. Eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny ten'Andriamanitra sady isika milohany hitsanganan'ny mpamon'Andriamanitra ny fianjaiko lady ny amin'izay 10 minitra ho an'ny tanora sy ho an'ny ankizy dia manana anjara hira ny sampana sy kolalady itontsika. Ndao ry avoko.
Misaotranao izay satria mbola nomenao izao fotoana izay ahafahanay mihaino teninao. Dia ary raha fananao masina Jesao mba hitoeran'ny teninao aty ambonay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesao mangatahanay izany vavaka izany. Misaotra ray aho. Amen. Azo mipetraka ny ankizy sy ny tanora. Ny 10 minitra antsika androany ndraiky izy dia tantara anankiray. Tantaran'ny Ingarabeza, ialana tsiny raha misy anarana mitovy. Ingarabeza raika izy dia tsy dia mpiditra am-piangonana loatra, sady tsy dia tia mivavaka loatra. Nefa rehefa misy fotoana lehibe na afetin'ny taranaka raha vokatra dia mba tonga any am-piangonana ihany izy. Tao anatin'izany fotoana lehibe izany indrindra raika izy dia balasy rabeza mandeha mivavaka. Rehefa mivavaka izy dia ny toritenin'ny pastera. Ny tena votoatin'ny toritenin'ny pastera raika izy dia hoe mavesatra ny fahotana. Mavesatra ny fahotana izay foana maverin'ny pastera. Dia sindoatra ny vondrabeza raika izy dia teny am-pitoerana izy sady nomemena no teniteny. Andainga ianao pastera tsy mavesatra izany ny fahotana. Dia nisy dekona teo akaiky ndraiky izy dia hoy ilay dekona hoe Ingarabeza, mbola ao anatin'ny toriteny tsika izao fa raha misy tianao tenena dia rehefa mirava ianao manatona amin'ny pastora. Dia nangina ihany izy. Tsy androny ery raika izy izay fotoana niravan'ny fotoam-pivavahana. Rehefa nirava amin'ny fotoam-pivavahana dia iny izy maila-kerina nanatona amin'ny pastora. Sady nitratrevatreva izy nanatona amin'ny pastora hoe pastora, ianao tena mandainga, lasainao mavesatra ny fahotana. Nefa za tena matsapa fa tsy mavesatra izany ny fahotana. Za zao manoloana zao teneniko anao fa za sady mpisotro tonga, mpamono vady, mpanitsakitsabato koa. Rehefa fahotana ataoko daholo fa tsy mavesatra izany izy amiko. Dia hoy pastera hoe tena marina ve izany? Tena marina izany renao mihitsy ngamba nilazako eto amin'ity tanàna ity. Dia hoy pastera hoe zaho ary hono ho any Ingarabeza, ny olona maty aiza ny antsotra rehefa maty. Dia hoy izy hoe pastera, ino no mandritran'izany amin'ilay fahotana mavesatra? Dia hoy izy hoe valina eny ambony latabatra pastera na eny ambony seza lava. Dia hoy pastera hoe marina izany. Ny olona maty ve no Ingarabeza raha apetrahana zavatra raikilao ao amboniny dia mbola maheno izy. Dia hoy izy hoe fena hoe pastera adala, olona efa maty ve dia aheno raha ametrahana zavatra raikilao? Na 5 kilao ary, eny na 10 kilao ary, na mbola ray conteneur koa aza, tsy maheno izy. Dia hoy pastera hoe tena mino izany ianao tsy maheno izy tena mino tsy maheno azany izy. Dia hoy pastera hoe toy izany ianao ry Ingarabeza, satria maty ny fanahinao dia tsy ilainao intsony ny vesatry ny fahotana ao anatinao. Dia talanjo Ingarabeza raika izy, sady tena natahotra tokoa satria tsy mba nare vesatry ny fahotana. Dia hoy izy mantsy amin'ny pastera hoe dia toy ny olona maty tokoa ve pastera? Tena olona maty aho ve? Dia eny hoy pastera, fa raha teo velona ianao dia mbola afaka mamonjy anao Jesao Kristy. Dia andeny aho jerentsika ny filazany tsarantsika araka ny Matio 7:1 ny 2. Matio 7:1 ny 2 vaky toy izao manao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia resy lahatra rabeza raika izy. Izay izy vao niaiky fa tena izay vao mamonjy ilay Jesao Kristy. Dia ho amintsika nezany be izany. Amen. Mangataka sekola lahatra iray mivavaka. Mbola ery vavaka ary tsika to za saorina izay mbola nomenao izany teny izany ngana izany teny izany iraikitra ampony antsiray afa-tsy andalo fotsiny aminay tsy ho anay ankizy rehetra izany tompo fa andreto mpanomponao izay tonga eto saotra reo. Amen. Raha ivavaka isika mialohan'ny amakinany tenin'ny soratra masina. Andriamanitra misaotra anao, mideranao, mankalazanao
noho ny fitahinao anay tsirairay avy ka tonga amin'ity tempolinao masina ity. Zao raha dia hamaky sy hiaino ny teninao, falanao masina ny hidina aminay satria ny teninao dia velona sy mahery ary jiro fahazavany lalanay, ary mbola hotoriana aminay koa izany. Dia aoka izay tsy ho mpiaino mpanadino fa mpiaino mpankatony teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Hiara-mamaky sy hiaino soratra masina ary tsika ry havana. Eksodosy toko 7 raisitsika amin'ny andininy 1 hatramin'ny 9. Eksodosy toko 7 ny andininy 1 hatramin'ny 9. Rehefa hita vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosiny Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry amanosy tany akoatra ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitra Andriamanitra. Ary ilay anjelin Jehova niseho taminy teo anaty lelafy teo amin'ny romemy anankiray. Dia nijery izy ka indro ny rehatra afo ny romemy, kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka hizaha io fahitana lehibe io, hahafantarako izay tsy hahalevonan'ny romemy. Ary rehefa hitan Jehova fa nivily hizaha izy, dia niantso azy teo afovoan'ny romemy Andriamanitra, ka nanao hoe, ry Mosesy, dia hoy izy, ity aho. Ary hoy Andriamanitra, aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io. Dia hoy koa izy, izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra. Amen. Andeha ary toisitsika amin'ny famakiana teny avy eo amin'ny soratra masina. Jereo filazantsara nareo, filazantsara nosoratan'i Lioka, Lioka 20:7 ka janona ka hatramin'ny 20. Lioka 20:7 ka janona ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsangana amin'ny maty, dia nanantona ka nanontany azy hoe, mpampianatra o Mosesy nanoratra antsika hoe, raha misy manandralay maty momba ka mbola velona mivady maty, dia aoka ny ralaina hampiakatra andra-vehivavy ka hiteraka sy hamelo maso ny ralaina. Koa nisy fito miralahy ary ny zokony napakabady dia maty momba. Ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy ary tahaka izany avokoa no nataon'izy fito miralahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary ny farany dia maty koa raha-vehivavy, koa amin'ny fitsangana amin'ny maty vadin'iza moa raha-vehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy fito miralahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe, zanako izao fiainan'izao dia napakabady sady avoaka-pakarina, fa izay tao mendrika azo izany fiainana izany no fitsanganana amin'ny maty kosa tsy mba napakabady na avoaka-pakarina. Ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanako ny fitsanganany amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana amin'ny maty. Raha nilazan'i Jehova hoe Andriamanitry ny Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, fa izy tsy mba Andriamanitry maty fa ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanoradalàna sasany namalaka nanao hoe, mpampianatra ho marina izany nolazainao, fa tsy nisy saina nanontany azy intsony ireo. Amen. Faranantsika ny teny avy amin'ny soratra masina, jereo ny epistilinareo, epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 2 manomboka amin'ny andininy 1 ka mijanona hatramin'ny 7. Efesianina toko 2 manomboka amin'ny andininy 1 ka mijanona hatramin'ny 7. Rehefa hita dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy, fo mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny, araka ny fomba izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filanin'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia ny zanaky ny
fahatezerana toy ny sasany koa isika, fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany atsika, na dia fonimbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona atsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no namonjena anareo, ary nitsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny hareniny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ray masina ao manamasina ny fahamarina, ny teninao fahamarina. Amen. mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Rehefa ny loevitra izay mbola mandotsika amin'ny volana aprily ity dia hoe ny fitsanganan'ny heriny fitsanganan'ny tompo. Ary efa amin'izany indrindra no harisantsika izay teny vakilantsika tao anatin'ny perikopa tamin'ny teny ity, ary mofinaina ihany koa raha teo dia ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Tsy hamerina hamaky izany aho fa ezaka ny amin'izay azontsika mahatakatra, ny amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra vontsika amin'ny teny ity. Riavako manolasa izay no nankalazantsika ny andro izay naneson'i Jesosy ny fahafatesana ka nanehoany heriny ho nitsanganana tamin'ny maty, ary nanesainy na ny fahalovana izany. Ary ankehitriny isika miandrandra ny niakaran'i Jesosy velona ho any an-danitra, ary niteraka izany ny amin'izay nandrano fanahy masina mba handehanan'ireo apôstôly ho eraka vavolvelona hampijoro ny fiangonana. Ary fifaliana ho antsika kristianina, fifaliana ho antsika fiangonana ankehitriny no manohy izany asa masina izany. Raha amin'izay manokana ity Exodosy toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity isika dia mahatsiaro manokana fa rehefa niakokakoka tany Egypta ny Israely dia tonga vahoaka marobe taorian'ny taonjato vitsivitsy ka zary lasa andevon'ny manjaka Egyptianina, izay ambara fa firenena natanjaka tamin'izany fotoana izany. Manoloana eto Israely izay firenena nodin'Andriamanitra manokana ireto dia tsy mitaza-potsy ny Andriamanitra, fa nifidy manokana ny Mosesy ho anankiray hitarika azy ireo. Mosesy ilay lehilahy Hebreo no alebiazina atao amin'ny fanjakana Egyptianina, taizan'ny Farao, nampianarina ny fomba fitantanana sy ny fitondranan'ny firenena, ary azo ambara fa olo fanjakana, ary nantenaina indrindra ho tanora mpandimby atsy ho atsy. Saingy hafa nefa riavo, hafa ny fahefan'Andriamanitra,
hafa ny hevitr'Andriamanitra manoloana ny olony. Tsy navelan'Andriamanitra hiankina amin'ny fahefan'izao tontolo izao sy ny zavatra izao tontolo izao Mosesy, satria manana ny fahasoavany manokana Andriamanitra izay tiany hanana ny olony. Na dia tsy tao aminy aza, na dia tao aminy aza ny voninahitra sy izay mety hoety manana rehetra, dia hafa ny planin'Andriamanitra, hafa ny fahefan'Andriamanitra ry avy. Arak'izany dia isika akalevitra lehibe anankiray amin'izao texte eo ambanimasika izao, ny hoe manoloana ny herin'ny Tompo, manoloana ny herin'ny Tompo, tsarovy fa olony ianao. Manoloana ny herin'ny Tompo, tsarovy fa olony ianao. Ary ny faharoa dia zao hoe manoloana ny herin'ny Tompo, tsarovy fa fotoana mety hanekena azy izao. Hitantsika amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina ny tapany faharoa, tsarovy fa fotoana mety hanekena azy izao. Ary ny tapany voalohany hitantsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, tsarovy fa olony ianao. Mosesy rehefa dia olon'Andriamanitra, dikan'izany manana fahefana amin'ny Mosesy Andriamanitra. Notsoan'Andriamanitra tamin'ny voninahitra izao tontolo izao tany Egypte Mosesy, ary nentiny tany anefitra, tany amin'ny tendrombohitra Horeb, tany amin'ny tany folo, nentiny niandro ireo olona manosony Jehovah fozany. Tao izy no nisy ambony anjeny ny Tompo tanaty lehilahy teo voan'ny romeny anankiray, ka raha dia nirehetra aza ny romeny dia tsy nisy nahalemolana. Tapa-kevitry Mosesy fa izaza ny romeny izany, porofo anankiray fa manamarina fa manana fahefana ny Andriamanitra, ny amin'izay hitantanan'Andriamanitra ny fiainany, na izay tian'Andriamanitra hiantsoana sy hanirana azy. Ady mikendry fahatsarana mandrakariva ho an'ny olony izany, na dia indraindray aza mifanohitra amin'izay heverintsika olombelona. Tahaka izany koa ry havako ireo mpampon'Andriamanitra maro samihafa, raha tsy resaka fotsiny isika i Abrahama, mandehany any amin'ny tany sy ny havanao, ny tranony rainao, ankany amin'ny tany aseko anao, ahatonga anao firenena lehibe ao, sady hitahanao sy alehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa. Miainga miana amin'ny taninao ka andeha any amin'ny tany tsy fantatra, andao ny havana mansaka izy, fa Andriamanitra kosa manome toky azy. Hitako izany koa ry Isaia, lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra. Na izany aza nefa mifaly-teny Isaia dia hoe inty aho, iraho aho. Dia tahaka izany koa ry Jeremia, ho ny ambaran'i Jeremia hoe indrisy Jehova, olona tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza. Ho Jehova tamin'ny aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no hambaranao. Izany rehefa ny fihevitran'Andriamanitra ny amin'izay antsony ho olony ka irahiny anatanteraka ny asany. Raha mijery manokana isika ny amin'ny Jesosy Kristy ilay niantso ny mpianany, ry Petera mandao ny aratony ka nantsony Jesosy ho mpanaraton'olona, ry Matio na Ilevi ilay teo ampamoriketra no nantsony andao anaraka. Ary Apôstôly Paoly izay nifanena tamin'ny fahazavan'ny Tompo, ninjera teny ambony soavaly, Saul Saul, nahoana ianao no manentsika ahy? Fa iza moa ianao Tompo? Izaho Jesosy izay enjehinao. Movely avako tsy izany no tanjon'Andriamanitra, ny amin'izay hifidianana ireo manokony ka hanehoany ny fahefana, hanapaka ny olona ao anatin'ny gera, ny aiza sy ny fahafatesana, ho fiainana sy ho fahazavana. Tahaka izay tsy maintsy nataon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely izay andrany any Mosesy ireto. Izany koa no nahatonga
ny vanim-panontaniana nasehon'i Jesosy manoloana ireo sadoseo rehefa nanontaniana momba ny fanambadiana ny amin'izay ampakarina sy ny mpampakatra izy. Perikopantsika amin'ny teny ity zany Luka 12:5-7 hoe ny zanak'izao fiainan'izao tsy mampakabady sady avoaka ampakarina fa izay atao mendrika hahazo izay fiainany zany fiainany zany tsy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina fa ary tsy mety maty intsony fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Tian'Andriamanitra ho amin'ny fiainana maharitra mandrakizay ny olona ka tsy ho variana ny amin'izay mety ho revo zao fiainana mandalo zao. Riavako tsy tongatonga ho azy tsy tongatonga ho azy ny maha-kristianina anao ny fanekenao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia fahefan'ny tompo aminao zany ary hanekenao ho tena olony ho tena mpanorony hanao ny asany marina tokoa hananantsika fanaontenana ny amin'ny fiainana mandrakizay feno fiadanana manoloana ny fanompoana manoloana ny andraikitra apetraka ny tompo aminao hatraiza ny fanatanterantsika izany hatraiza ny fandavan-tenantsika hanatanteraka izany asan'Andriamanitra izany sao sanatria mifanjana isika fantanterana izany asan'Andriamanitra izany ary engany ry avako engany mba tsy hoina horaina foana ny endriky ny fanavaonantsika ny fanorantenantsika ataotran'Andriamanitra rehefa manohina fa araka ny 700 isika ny amin'ireo hoe raisoao mpanomponao ny androko ny tanako ny tongotro ny fahaizako ny volako atolotra ho foko anao no hoe tena fotsika marina izay rehetra nano antsika azontsika manatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Raha tsy resaka koa isika ny amin'ny firana fanampako fahatelo amin'ny telopolo intia ao Jesosy miantso ahy ianao ny fidy tsy haiko ny anda hintia ao Jesosy ho fahazavan'izao tontolo izao no hoe tena fahazavan'izao tontolo izao tokoa isika tsarovy fa hon'Andriamanitra ianao raiso fotombony manokana ho ahy raiso fotombony manokana ho anao raiso fotombony manokana ho antsika ho fifaliana maharitra ao amiko sy ho aminao fa hon'Andriamanitra ianao n'Andriamanitra isika anan'Andriamanitra fahefana feno ary hikatsahany izay ahaso sy izay ahasitaro antsika mandraka rehefa manoloana ny herin'ny tompo. Fa ny faharokolo avako dia zao hoe manoloana ny herin'ny tompo tsarovy fa fotoana mety hanekena azy izao fotoana mety hanekena azy izao ny fotoana izay isaon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Mosesy dia endriky ny fizahan-toerana sady ry avako nahoana tokoa moa no tsy tao anatin'ny fahefana nananan'ny Mosesy tao andapa no nanefon'Andriamanitra ny heriny ka nisy ambony tamin'ny Mosesy fa i Mosesy efa any an-tany hevitra any amin'ny tsy misy na inona na inona satria tian'Andriamanitra aseho fa tsy miankina amin'ny fahefan'izao tontolo izao sy ny zavatra izao tontolo izao no fitaovan'Andriamanitra ry avako ny antson'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no mamaritra ny fotoana ny hitantsika eto dia Mosesy manao ny asa fiandrasan'ondry amin'ny Manosy izay sarian'Andriamanitra sy hantsony hanao ny asany Mosesy nanapa-kevitra hizanony meny no hantsony to izany hoe ny zavatra asehon'Andriamanitra no mitaky ny fanapahan-kevitra avy amin'ny olony ry avako sanona manokana ny asa soratry pasteur Rabary amin'ny hoe ny asa ataon'ny Jesosy Kristy teto Madagasikara ao anatin'ny ndato malaza izany mitantara ny fotoana izay niantson'ny tompo tanatin'ny nofin'ny docteur Thomas Philippe rehefa namaky ny gazety avy aty makasika ireo zavatra mitranga taty Madagasikara izy ny amin'izay fanondranana andeha votsokosoko tany ampita
masina. Ary taorin'izay namaky ny asan'ny apôstôly toko fahinany folo mitantara indrindra ilay makedoniana niteny tamin'ny Paoly hoe mitaty fa maty izahay. Ary ireo rehetra ireo no tao an-tsain'ny docteur Thomas Philippe ary tona merina ny teny taminy fa nisy malagasy anankiray tona merina ny teny tahaka an'io makedoniany hoe makanesa ty Madagasikara. Ary efa noraisin'ny docteur Thomas Philippe zany eritreritra izany, zany famakina ny ten'Andriamanitra izany, zany nofony zany, dia niteny tamin'ny mpianana izy satria efa somary mahazo azo tono izy tsy afaka raha tanteraka izany asan'Andriamanitra izany, nantsono ro mpianana i Thomas Bevan sy David Jones nirahiny ary nanaiky ho iraka satria tonga ny fotoana izay nanatanterahany iraka Andriamanitra izany. Ny taona 1927 tonga teto amintsika nitondra izany tenin'Andriamanitra izany, nitondra izany asa fitorena ny filazantsara izany, ary ny ankehitriny mandray sy miaina izany tenin'Andriamanitra izany ry avako isika. Ry avako, arak'izany tsy tonga ho azy ny fijorontony fiangonana itony, fa tao fanan'Andriamanitra izay nibitsika tamin'ny roa maro samihafa, satria fahefan'Andriamanitra izany, ary toy izany koa sitraka Andriamanitra izao sy ianao, hanemon'Andriamanitra ny fahefany sy hisitraka ny hatsarany izany fahasoavany izany. Ao anatin'ny fotoan'Andriamanitra io koa nefa ry avako, no hitakin'Andriamanitra antsika ny fanetretena. Otiko mantsy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, aza mangaty esory ny kapanao amin'ny tongotra ao fa tany masina no hijanonanao io. Dia nisaritavy Mosesy fa natahotra ny hijery an'Andriamanitra. Ry avako mampalahelo dia zao hoe zary fombafomba sy fahazarana ny fanompotsika an'Andriamanitra hanika mitsangana eto sy eroa ireo fiangonana maro samihafa mitoro sy manambara ny famonjen'i Kristy. Dia tonga tokoa ny olona hivavaka kanefa izay tena mahatery azy ara-nofo no antony hivavahana hanika arakaraka ny fijoron'ny fiangonana no miamitombo koa ny hadalana sy ny fanao ratsy rehetra. Mampieritreritra izany ry avako, mitsapa ry avako dia zary miandrandra famonjena tsara ny olona ka tsy iainany ny fahatahorana sy ny fanajana ny fahamasinan'Andriamanitra izay tokony ho fiainana andavanandro, hitoriana sy anambarana any Kristy. Tsy lohalarana amin'ny olona ny tena fialana mendriky ny fahotana maro samihafa izay tozary takona tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra. Akarak'ilay ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo, ary zary lasa kristianina anarany fotsiny isika izay kristianina ankehitriny, fa tsy samy miseho sy mitsoky mandrakariva ho vavolombelon'i Kristy amin'ny atao rehetra. Sanatria ve ry avako, avelantsika ho fahalalam-pomba anaty fiarahamonina ohatra ny tsolotra sy ny kolokolo izay mikiky sy nitarika ny fahasambarany firenentsika. Tsy ry avako, banjino Andriamanitra ilay tsy menaka nanambarana ny tenany tamin'ny Mosesy. Izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Mba firy amintsika moa sahijoro amin'ny tena fahamarinana marina tokoa ka tsy anaiky izay ho famadihana ny marina ho laingy na ny laingy ho marina. Sahijoro tsy metra ny amin'izay maha-kristianina antsika. Zany tokoa no nahatonga ny apôstôly Paoly miteny eo amin'ny Efesiana 4:1 izay perikopa antsika amin'ny teny teo hoe ary ianareo dia efa novelomy ny fombola tsy maty ny fahatsonareo sy ny fahotanareo izay nalehinareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao. Ry avako, miantso anao toko, ary zao fahavelomantsika izao no fotoana hanehoany miendriky ny famindram-pony amintsika. Fotoana mety indrindra izao ry avako, hanehoantsika ny fitiavany ka hijorontsika ny mahatena kristianina antsika. Arak'izay amarany apôstôly Paoly
amin'ny perikomansika miteny ty hoe fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famoram-pony ny habeny ny fitiavana izay mitiavana antsika na dia fombola maty ny fahatsontsika aza isika dia nahavelona antsika mianaka tamin'ny Kristy mba hasemona amin'ny andro avy ny aveny aren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry afaka manoloana ny herin'ny tombo tsaro fa olon'Andriamanitra ianao, tsaro fa fotoana mety izao hanekenao ny antson'ny tombo. Ho an'Andriamanitra renena voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.
iombona amin'ny vavaka isika tompoka ry Andriamanitra tomponay io mbola misaotra anao izahay ankehitriny raha nomenao izany teny izany indray ahafahanay mandinika ny teninao dia ny teninao fanilo ny tongotray ary fanazavana ny lalanay dia engane izay tompo izay rehetra tonga eto dia mba hakatony teninao tokoa ka ho tahaka ny Mosesy zahay dia mety atoronao andray ny fahasoavana avy aminao. Misaotranao koa zahay noho ny namezanao anay ny mpanompo tsara sady mahasoa nampitanay tamin'ny teninao ahafahanay mandinika izany ka ahatonga anay mba hijoro vavolombelona eo anatrehanao Jesosy Kristy satria izany tokoa no tianao Andriamanitra satria ianao Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara. Tompo mbola mivavaka ankoa izahay ho an'ireto teknisianina izay nandravaka ny fotoana teto androany izay avao amin'ireny fiangonanay Ampahamanga dia omenao hery izy ireo, omenao fahasalamana ahafahany manatotosa ny asa satria ny asa dia anao tokoa fa tsy azy akory ka nitantana azy vimbona azy ianao ary mbola misaotra anao koa izay namezanao anay ireto teknisianina izay mampita ny feo ho amin'ny fampelezam-peo dia tantaninao tamin'ny lalana sarotra izy ary ka tonga somatsara taty aminay dia omeo hery sy fahasalamana izy ireo ahafahany manao ny fanitarana ny ambaimbainy izay zavatra ataony satria ianao no nanendran'izy ireo ka izany no angatahanay aminao mba namezanao hery sy fahasalamana. Mivavaka izahay tompo ho an'ny izay nikasany ho tonga kanefa tsy tonga tamin'izao fotoana izao dia na izy toerana misy azy na izy dia omeo fanahy mahery izy ireo, omeo fanahy mazoto izy ahafahany mba manao izay asa manandrify azy satria ny teninao dia efa nanambara fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany ianao mahatoky izany tokoa izahay ankehitriny. Ankehitriny azy zay dia mbola mivavaka ho an'ny fiangonanay dia betsaka ny asa izay mbola tsy vita manomana ny tetikasa efa voamana izahay dia ny fanitarana ny alitara sy ny pilipitra. Isaoranay ianao izany satria na dia eo am-panomboana ary izahay dia mangataka aminao ny fahatotosan'ny asa satria avy aminao ny hery ahafahanay manatanteraka izany dia mivavaka ankoa izahay ho an'ny FJKM manontolo sy ny foibe ary koa ny synodam-paharitany rehetra manerana ny Madagasikara dia ianao anie no anendry izy ireny satria ny asa dia anao ka ianao no manendry ny tsirairay atotosany ny asa izay manandrify azy tsirairay ary mbola mivavaka ankoa izahay ho an'ireo izay tsy salama na koa azom-pahoriana ianao anie ampahery an'izy ireny ianao no hitsabo ny aretina satria na eo aza ny dokotera mpanasitrana dia ianao mbola dokotera ambony ny dokotera rehetra ka ny dikampoka taminao sy ny tananao mahery natsotranao anaisotra ny loranona aretina tsy mahavoka-tsoa dia izany no mahatonga anay mangataka aminao satria ny fitahiana dia avy aminao. Mangataka ankoa izahay ho an'izay mbola variana sy sondriana amin'izao fiainan'izao ireny dia mandalo tokoa ny izao fiainan'izao sy ny folano fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay dia mba mananganao ampijoro ampitsangana ny isam-batan'olona ahafahana mba mijoro vavolombelonao Jesosy Kristy dia betsaka ry tompony zavatra tiana eo ambara aminao kanefa fohy ny fisainanay ary ny dera ny laza ny voninahitra ho anao rery ihany ary ny vavaka izay ataonay dia ho akambanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao Jesosy Kristy tamin'ny andro fa izay hoe
dia rakitra vonisy faharoa ataontsika ho tantara zany entsika eny dia ao anatin'izany mangataka ny sampanato gasy anananjara.
riavako no anovatsika izao rakitra izao. Ny omantsika ny firanam-panampiny fahatelo ambinipolo ireny voalohany ny lohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo aorinan'ny tsodrano ataontsika eo am-pitsanganana izany firanam-panampiny fahatelo ambinipolo. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay velomino ny fahalalana rehetra hiaro ny fona reo sy ny hevitrareo amin'Kristy Jesosy mba hokarovana fona ny fanahy nareo na ny ainareo na ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantseny amin'ny fiavian'ilay Jesosy Kristy tompontsika mahatoky ilay ny antsaonareo fizahany ho hanefa izany. Amen. Mandiana fiadanany tompontsika ry avaka.